أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتنما نتني أرابا وانسكري تبنارك استفاق أني تفدارنا قصص القرآن تنتارا ورقتا awanatini bukmasna al-Quran Karim iza tutni Muslim media Malagasy eto amin'ity Facebook isiny YouTube ity. Nakaza dia tsintsatra tsika miderany Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodrano sy fanampipalemana ihany koa amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilay mpaminany farany nanavitra ny zanak'olombelona ka natonga azy ireo avitra tafita teo amin'ny fiainan'izy ireo. Mandefa ihany koa tsika tsodrano sy fanampipalemana ho amin'ny mpanaradia azy ireo olona rehetra izay nanaraka ny solondarany mandra-pahatongavana izany andro farany izany. Raha lasana mbavy ato anatin'ny finoana Islam, ny tantara horeketintsika amin'ity androany ity na horaisintsika amin'ity androany ity dia tantara mahakasika ny zareo zanak'Israely. Matetika moa tsika maka ihany tantara ny zanak'Israely satria nahoana? Satria izy ireo anisan'ny vahoaka tiany Allah tamin'izany vanim-potoana izany, saingy izy ireo nanana an'izany famafisan-doha izany ary ihany koa fanaovana zavatra tsy rariny ka voatery no saziany Allah subhanahu wa ta'ala taty aoriana. Ary zany indrindra natonga ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala anisan'ny tantara anitantaran'izy ireo matetika ao anatin'izany bokmasina al-Quran Karim mba ho lesina ho antsika mpino Islam avy aty aoriana hoe misy vahoaka tiany Allah saingy tsy nanaraka ny solondalany ka nosaziny ka afatra ho antsika ihany koa mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ny vahoakany dia anareo anisan'ny tiany Allah subhanahu wa ta'ala. Ka raha sanatria tsy manaraka an'izany didy amandalana izay napetraka an'izany ihany koa dia tahaka ny Bani Israely na ireo zanak'Israely nareo amin'izay fotoana izay. Ny tantara dia mahakasika ny Suratul Maida ary io indrindra natonga ilay anarana Suratul Maida. Ny Maida dia midika hoe table à servir na table à manger, zany hoe ny latabatra anankiray izay efa feno sakafo vohomana andeha hohanina na ihany koa atolotra ho an'olona mba hisakafoanina. Zany ny dikan'izany table à servir izany na ilay antsoina hoe al-Maida. Inona zavatra izay nandalo natonga ny sura io voateny na notenenina hoe Suratul Maida? Zavatra izay nandalo dia indray ihany mpaminany Isa ibn Maryam na Jesosy Kristy dia nodidiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izy mba ilaza amin'ireo vahoaka izay noetiny, zany hoe ireo zanak'Israely tamin'izany fotoana zany mba handeha hanao fifehezam-bava mandritra ny 30 andro. Rehefa nanao an'izany fifehezam-bava izy ireo nandritra ny 30 andro zany dia nanatanteraka avokoa ireo izay nanaraka an'izany mpaminany Isa ibn Maryam na Jesosy Kristy zany. Ka rehefa vita ny 30 andro na ilay fifehezana ray volana izay nataony mpaminany Isa ibn Maryam dia mba nangataka ireny zanak'Israely reny hoe mba mangataka amin'ny tomponao zay ry Musa, ry Isa mba hoe handatsaka table à servir, zany hoe ma'idatan minas sama, hoe mba handatsaka ny latabatra izay feno sakafo vohomana avy any an-danitra mba ahafahanay mifety amin'ity nahavitanay anizaky zavatra izany. Inona zavatra izay nandalo tamin'izany fotoana izany? Natahotra mafy mpaminany Isa ibn Maryam amin'izany fangatana nataon'ireo zanak'Israely zany so dia tojo an'ilay zavatra nahazo ny vahoaka ny mpaminany Musa alayhi salam, satria natetika izy ireo nangataka zavatra ho hita maso mihitsy mba ho porofo mivaingana fa mpaminany izany Musa izany. Ka rehefa tonga izany dia nigomy an'izany karazana hoe fahasoavana nomeny Andriamanitra an'ireo zanak'Israely zany. Ka niteny izy amin'ny fatahorana hoe ittaqullaha in kuntum mu'minin, matahora any Allah subhanahu wa ta'ala ianareo raha ohatra ka tena mpino marina ianareo. Dia teny ireny zanak'Israely manao hoe qalu nahnu nuridu an na'kula minha, zay dia mila misakafo na mila mihinana an'izany sakafo avy any an-danitra izany. Ary rehefa hohaninay zany ary ho avoakanay ho atao sadaka ary rehefa avy eo homporofonay aminao fa zay dia anisan'ireo olona mpankatoa any Allah subhanahu wa ta'ala.
rehefa niinsiste mafy ireo zanak'Israely ary niezaka nanery any mpaminana ensa mivantana sy amkolaka mba andefasana an'izany sakafo izany dia nangataka impaminana ensa amin'ny teny mana rabbana Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takun lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Tenenni Allah subhanahu wa ta'ala mpaminana ensa nangataka an'izany tomponay mba hatatsao sakafo na latabatra be sakafo voaomana avy an-danitra zay mba hifalinay amin'ny fety ty ary zany ihany koa dia mofo mivaingana avy any aminao ary omeo anjara-pahasoavana zay fa ianao ilay mpanome anjara-pahasoavana tsara indrindra eto tany. Dia teneniny Allah subhanahu wa ta'ala namany ny mpaminana Isa manao hoe inni munazziluha alaykum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibuhu 'adhaban la u'adhibuhu ahadan min al-'alamin. Teneniny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny mpaminana Isa ibn Maryam manao zao izy dia handatsaka an'izany sakafo avy an-danitra izany fa kosa condition anareo dia mila mahay mankasitraka ary mizara an'izany sakafo zany ho amin'ireo mahanitra fa zay olona mikomy an'izany fankasitrahana ny fahasoavana izany no sady tsy mizara an'izany amin'ny mahanitra dia ho saziko amin'ny sazy mahery vaika zay mbola tsy nanasaziko ny olona teto ambony tany. Zany afatra ny Allah subhanahu wa ta'ala. Dia rehefa afaka fotoana foy izy iny dia nidina izany karazana sakafo avy an-danitra zany. Iny latabatra rehefa nidina dia ireo zanak'Israely rehetra niara-nijery ny fidinana zany sakafo zany avy an-danitra tonga teo anatrehany mpaminana Isa ibn Maryam sy ireo hawariyun na ireo mpanaradia azy tamin'izany fotoana zany. Teo amin'izay mpaminana Isa dia niteny tamin'izy ireo hoe manomboka eo dia andao zarana amin'ny mahanitra sy ny olona miara-miaina amintsika ity sakafo ty. Nongonina na ihany koa niteniteny ratsy nanomboka tsy faly tamin'izany ireo mpiatsara velatsy sy ireo olona zay tsy nino zay niodiodina teo akaiky ny mpaminana Isa ibn Maryam. Nosaziny Allah subhanahu wa ta'ala kosa ireo mpiatsara velatsy zay nongonina zay tsy nainzara an'izany sakafo na mana avy an-danitra noentiny Jibril alayhi salam tamin'ny mpaminana Isa ibn Maryam sy ireo mpanaradia azy zany fa ireo zay nanaiky ihany koa nizara zany dia niaina ampilaminana ary noeny Allah subhanahu wa ta'ala fahasoavana maro teo amin'ny fiainan'izy ireo. Zay no tantara mahakasika ny suratul Maida ary zany indrindra no nahatonga ny sura io nantsoina hoe suratul Maida. Fantarina farany amarantsika ny émission amin'ny tianoraty ty hoe inona ary no lesona azontsika tsoana amin'izany tantara iray. Lazaintsika fa ny tantara nataon'ny Allah subhanahu wa ta'ala tao anaty boky masina ny Qur'an Karim tsy midika hoe tantara angano fampatoriana zazakely na ihany koa fanaovana zavatra anankiray fa ny tantara dia tantaraina ao anaty Qur'an Karim natao fakana lesona. I Bani Israel na ireo zanak'Israely dia anisan'ny vahoaka anankiray mahery fo zany mafy ny fon'izy ireo amin'ny finonany Allah tsy mety mino ny Allah mivantana izy ireo na dia tsy hita maso aza fa mahila mahita zavatra hita maso ihany. Ka rehefa nifezy ireo nandritra ny 30 andro dia mila mahita mana milatsaka avy an-danitra izay noentiny Jibril alayhi salam hitan'izy ireo maso zay vao mba mino any Allah subhanahu wa ta'ala. Eny ary fa na dia nahita mivantana aza misy ampahany amin'izy ireo mbola tsy nino ihany ka nosaziny Allah subhanahu wa ta'ala. Lesona azontsika tsoana amin'izany hoe mahaizana mankasitraka an'ireo karazana fahasoavana maro zay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala ho anao fa raha ohatra ka anao tsy mahay mankasitraka dia hosaziny Allah subhanahu wa ta'ala. Teny Allah subhanahu wa ta'ala la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Raha ohatra ka anao mahay mankasitraka dia ho ampitombonay avy eny izany karazana fahasoavana eo aminareo zany fa raha ohatra kosa nareo izy mikomy fahasoavana dia nisaziny Allah subhanahu wa ta'ala lehibe mahery vaika zay tsy ho taminareo velively zany. Ary mbola niteny manampahaizany anankiray manao hoe kedo ni'amillah bi shukrillah, fehezo fikiro ny fahasoavany Allah amin'ny alalan'ny fankasitrahana ny Allah subhanahu wa ta'ala. Raha tianao aritra aminao ny fahasoavana anankiray ny zavatsoa anankiray dia mahaizana mankasitraka any Allah subhanahu wa ta'ala. Zay ngamba no
padaran seketam tiada di surah kono narakan sana tanah tiada kata Jofar Franco tena kusa di mamedi fitono wamni manarakan wassalamualaikum warahmatullahi صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد يا سيدي يا محمد